Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Manafaka sa mamatotra ny filazantsara? Manafaka sa mamatotra ny filazantsara? Asongadiny mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko faha 9, ny andininy faha 9 hatramin'ny faha 420 zany. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izahay, dia nisy ankizivavy anankiray nanam-panahy mahavalo ny fanena taminay, ary ny faminaniana nataony no nahazoan'ny tompony harena be. Izy nanaraka amin'ny Paoly sy izahay ka niantso hoe: ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avy indrindra izay manoro anareo ny lalam-pamonjena. Ary nataony tamin'ny andro maro zany, ary sosotra Paoly dia nitodika taminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe: mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho, hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy. Ary noho ny hitan'ireo tompony fahavery ny fanantenana hahazahoany harena, dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe, ary rehefa nentiny tany amin'ireo governora izy roa lahy, dia nolazainy hoe: ireto lehilahy jiosy ireto mampitabataba ny tanànantsika loatra, ka mampianatra fanao tsy mety ho raisitsika na ataontsika fa Romanina isika. Ary ny vahoaka niara-nitsangana hamely azy, ary ireo vahoaka nanaisitra ny lambany ka nasainy nokapohana tamin'ny hazo izy. Ary noho nefa nokapohana mafy dia mafy izy, dia nataony tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina. Ary rehefa nahazo teny toy izany, raha lehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy, ary ny tongony noblokiany mafy tamin'ny bloky hazo. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manafaka sa mamatotra ny filazantsara? Rehefa mahita ny zavatra nanjoany Paoly sy Silasy eto koa isika ry havana, dia toa hitantsika fa vokatry ny fitorian'ny filazantsara no namatorana azy mafy dia mafy. Indro nosamorona izy roa lahy, nentina teo anatrehan'ny governora, ary dia nasaina nokapohana tamin'ny hazo. Tsy vitan'izany fa natao an-tranomaizina ary natao tsara ambony, ary dia tany amin'ny tranomaizina anatiny indrindra, ary dia ny tongony no blokiana tamin'ny hazo. Raha jerena maimaika zany dia toa hoe ahitan-doza ny fitoriana ny filazantsara. Ao kanefa tsy ho voafitaka isika fa tsy izany ihany no tranga hitantsika eto, fa hitantsika voalohany lay filazantsara manafaka, nanafaka n'ilay vehivavy azony nanana fanahy mahavalo ka nataon'ny tompony ho fahazahoam-bola ary. Dia indro navoaka ny Paoly sy Silasy tamin'ny anaran'ny Jesosy Kristy zany mba hivoaka taminy, dia sitrana rahavehivavy. Ny filazantsara mantsy dia ilay filazantsara manafaka, manaisitra ny olona eo ambany vahoan'ny Satana sy eo ambany fangejan'ny ny hafa. Fa hitantsika eto kosa ny mifanohatra amin'izany, ny fitiavan-karena, ny fitiavam-bola no mamatotra, ka sady namatotra an'ilay ankizivavy azo-panahy mahavaly,
no mbola tea matotra indray reto mpanompon'Andriamanitra mpitory filazantsara any Paoly sy Silasy. Ny fitiavan-karena dia tena mamatotra arak'izay hitantsika eto. Jereo tsara fa ny tompon'ilay ankizy vavy manana fanahy mahavalo izay nosotranina no tezitra very fihinanana ka dia nisambotra any Paoly sy Silasy. Ary tsy ny fitiavan-karena ihany no mamatotra tahaka izany, fa hitantsika eo koa ireo sokajon'olona marivo salosana, ny gouvernoura izay tsy ampy noreseny retsy lahatra dia roboka nisambotra ny mpanompon'Andriamanitra satria marivo salosana. Fa eo ihany koa ireo vahoaka betsaka izay mpanara-dreny rano, tsy mba mandinika tsara, voafatotra ary dia tonga mpanometsiny ihany koa. Ry havako malala, natoina nefa fatotra ataony tsy mataho-tody, ataon'izay rehetra misambotra na mangeja ny filazantsara, dia tadio tsara fa hoy apôstôly hoe ny filazantsara tsy mba voafatotra. Ny filazantsara tsy mba voafatotra ka raha toizantsika ny toy an'izao vaky teny izao dia hitantsika tsara fa nahatory filazantsara hatramin'ny mpiambina ny tranomaizina aza Paoly sy Silasy. Tsy voafatotry ny tranomaizina ny filazantsara, tsy voafatotry ny blokazo ny filazantsara ary resy lahatra hatramin'ny mpiambina aza. Fa ny toe-pontsika, ny fomba fisainantsika, ny fifandraisantsika amin'ny hafa, ny izay rehetra avy amintsika manokana no mamatotra antsika. Ny filazantsara manafaka ireo izay mbola eo ambany vahoan'ny Satana, manafaka ireo izay eo ambany vahoan'ny fitiavan-karena sy ny fitiavam-bola, ny fitiavam-pahefana sy ny fitadiavana voninahitra. Manafaka izay rehetra mila vonjy aminy. Ny anaran'i Jesosy izay tononony amin'ny olana no manafaka azy. Fa ny mifanohatra amin'izany kosa dia mamatotra mandrakariva. Ry havako malala ao amin'ny tompo, aoka ary tsy ho voafitaka isika. Aoka isika tsy voafitaka ny fanahy mahavaly, ireo izay mampiasa antsika ho amin'ny fitiavan-karena, fitiavam-bola, fitiavana voninahitra, ireo izay ampirisihan'ny olona fotsiny, manaova an'izao, manaova an'izatsy, toa voafatotra amin'ny endriny maro samihafa. Tadio fa Jesosy Kristy, ilay ivon'ny filazantsara, no manafaka antsika amin'ireny endrika fatorana sy geja maro samihafa izay mahazo antsika. Ny fifatorana mahazo ny mpitory filazantsara dia zavatra efa voalaza, efa tsy maintsy hizorana, fa isika kosa meteza ho afaka amin'ny fatorana mamatotra antsika. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Jesosy Tompo, tia anay eo ilay Jesoa tsy mba voafatotra, misaotra anao zahay, mampahery mandrakariva ny fanafahana entinao ary maneho mandrakariva ny asanao lehibe. Ankehitriny Tompo, dia mametraka eo ambany ny fahasoavanao zahay, ny fanomponay izay ataonay eo anatrehanao, ireo rehetra hiatrika fanompovavahana rahampitso alahady, manomana ny fony, ny sainy, ny fanahiny ho amin'ny izany fotoana lehibe izany, fiaonana aminao Andriamanitra, dia amasino, amarino ary manatrery Jesosy Kristy Tomponay ao amin'ny fanahy masina. Amin'ny anarany raha teo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.